nanao fanambarana makasika intranginy ihany koa moa ny avy eo anivon'ny fikambanan'ny mpanao gazety miaro ny zon'olombelona na ilay antsointsika hoe union des journalistes malgaches pour les droits humains arahantsika indray ny akon'izay. Raha ny hevitra mpanao gazety miaro ny zon'olombelona dia rariny sy hitsiny raha miesika ny mpitandro filaminana amin'ny toe-zavatra ohatran'ireny satria izy natao hiaro ny olona sy ny fananana. Rariny sisiny ihany koa ny mpianatra raha hitaky ny zo fototra maha-olombelona dia ny zo hianatra. Fa raha mikasika ny fikasihan-tanana sy ny herisetra ara-batana atao amin'olona anankiray izay ataontsika hoe tsy manana fitaovam-piadiana na antsy io na basy io na inona fahotanana ataony dia mino fa misangy mihoatra ny roa zavatra ratsy mihoatra ny tokony ho izy ny zavatra niarahantsika nahita fa tsy ny foronina tena amin'ny ainao manjery teny ko dia manameloka zahay ny herisetra ohatran'ireny satria rehefa manao indray mandeha ohatran'ireny dia mbola anao ihany koa manaraka mangataka re tompoko izay mpiaro ny zon'olombelona mba ho atsahatra ny herisetra ara-batana atao amin'ny olom-pirenena izay tsy manana afa-tsy ny mpanam-polona izay miatrika vavabasy ka masiaro resy sahady amin'ny zavatra ohatran'ireny. Fampiasa-kery ireny aminay ny zofototra maha-olombelona misy any vohitsakitsaka. Azo atao izy ateo ny miaro ny olona sy ny fananana, miaro ny fahafana mandehandeha amin'ny arabe. Fa raha kosa hikasitanana mafy dia mafy ohatran'ireny amin'ny olona tsisy fitaovam-piadiana ataoko kosa fa mihoatra tena tafahoatra loatra. Ireny ny terako ny tenako izay miteny eto ary lasa ny eritreritro raha mba izay zanako any amin'ny université izay moa no mitaky ny zono ka sendra zavatra ohatran'ireny dia inona ny nahazo ahy ka ny zavatra ohatran'ireny zany natao any rehetrarehetra dia mangataka ny mpitandro filaminana mangataka antsika olom-pirenena koa mba tsy hanao herisetra amina olom-pirenena ohatrantsika raha ohatra hoe tsy dia nisy zavatra be loatra na namaky trano na namono olona nataon'ilay olona.